mamerina ny fiarabana anao any tokantrano manaraka ny météotsika ny mety ho toetriny andro any an-dranomasina indray no roso anao amin'ny zao fotoana zao a manomboka ny alahady ka hatramin'ny alatsinainy faefatra ny volana jolay ho avy izao ny morotsiraka atsinanana cap d'ambre hatrany cap est anorana malefaka miatoato ny andro ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho fito amby telopolo ka hatramin'ny enina amby efapolo kilometatra isan'ora tratra 5 kilometatra isan'ora indraindray hery ny ranomasina ao anatin'izay avy ny onja dia mahatratra hatrany amin'ny 3.5 ka hatramin'ny 3.7 metatra noho ny fisina alondrano avy any atsimo atsinanana cap est hatrany manoro anorana malefaka miatoato hatrany ny andro ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 8 kilometatra isan'ora tratra 7 kilometatra isan'ora indraindray any amin'ny tapany avaratra anonja be ny ranomasina na hery ary ny avy ny onja dia mahatratra 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra isy hatrany aloha ny alondrano antonony avy any atsimo atsinanana na atsinanana amin'ny morotsiraka cap est hatrany manoro izay manoro hatrany ataolanaro andraona amin'ny tsitokotoko ny andro ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora ho avy avaratra atsinanana any atsimony manakaraka ho 7 ka hatramin'ny 8 kilometatra isan'ora ary mety tratra 7 kilometatra isan'ora izany rehefa manakaiky ny morotsiraky ny taolanaro anonja be na hery ny ranomasina ary ny avy ny onja dia 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra isy ny alondrano madinika avy any atsimo amin'ireo morotsiraka taolanaro hatrany cap sainte marie dia andraona vitsy ny andro ary ho avy avaratra somary avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 8 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora tratra 9 kilometatra isan'ora indraindray ny avy ny onja ao anatin'izay dia manodididina ny 2 metatra zany hoe anonja be zany ny ranomasina morotsiraka andrefa ny nosy kosa indray cap sainte marie hatrany cap saint vincent dia ibalika hatrany aloha ny masoandro avy atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 8 kilometatra isan'ora ny maraina ho avy andrefana kosa zay ny atoandro ka ho 7 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora ny ranomasina dia adiny mpanonjana anonja be ao anatin'izay ny avy ny onja moa zany mifanaraka an'izay dia 2 metatra ka hatramin'ny 2.5 metatra cap saint vincent ka hatrany cap saint andré dia ibalika ny masoandro avy atsinanana ny rivotra amin'ny maraina ka ho 7 ka hatramin'ny 8 kilometatra isan'ora ary ho avy andrefana na atsimo kosa izay ny takariva sy ny alina ny ranomasina dia adiny mpanonja hatrany aloha ary ny avy ny onja dia 8.5 ka hatramin'ny 2 metatra ny any cap saint andré ka hatrany analalava dia andraona visina ibalika ny masoandro ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 8 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora tratra 9 ka hatramin'ny 5 kilometatra isan'ora any avaratry ny mahajanga andidy mpanonja na anonja be ny ranomasina ary ny avy ny onja dia 8.5 ka hatramin'ny 2.5 metatra maranatsika azy ny any analalava hatrany cap d'ambre andraona vitsy amin'ny akabe ny andro zany hoe tana masoandro tanteraka aloha zany raha ny any amin'ny morotsiraka ireo iovaova ny fitsokony rivotra ao anatin'izany any amin'ny faritra voany manakaikaiky ny nosy be zany ary mety hahatratra 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora ny rivotra ao anatin'izay ny any amin'ny ankafa kosa indray dia avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 8 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora ny onjan-dranomasina dia manodididina ny 8.5 ka hatramin'ny 2.5 metatra izay ny meteotsika any an-dranomasina amin'ny tian'io ty raha pitsinay fotoana manaraka veloma to